Araba topoko lafinaritra topoko vavy amintsikitsikina no iarahana aminao amin'ity takariva ity anasananao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny faran'ny zava-nisongadina nandritra ny fivoriana teny amin'ny anteny miram-pirenena teny no isan'ny hoentina amintsika sy ny fanehoan-kevitra maro samihafa no hoentin'izay ny volafim-baovao eo anivon'ny vondro politika mapara sy ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao hoentina amintsika koa izay ary eo amin'ny tontolon'ny famatsiana ny entona fandrahitra na ny gaza inona no antony mahatonga ny tsy fisiany ity akora iray ity ovaliana amintsika atao anatin'ity fampahalalam-baovao ity izany fa manasanao anaraka izany hatramin'ny farany notapahana teo anivon'ny anteny miram-pirenena androany maraina fa ho amin'ny rampitso fasivon'ny volana mehy no hanazava ny politika akapoben'ny firenena ny gouvernemanta tariny prime ministre lehiben'izany gouvernemanta izany Andriamatoa Coly Roger tao aorian'ny fandresen-dahatra teo amin'ny samsolom-bavambahoaka moa no nanapahana izay fanapahan-kevitra izay Marc Antoine Natsirako Torson nanangona avao. Lan'ireo solom-bavambahoaka 7 ary iray tsy naneho hevitra ny lahadinika natolotry ny birao-maritry ny anteny miram-pirenena androany maraina. Nisy ny fanitiana izany lahadinika izany indrindra teo amin'ny fotoana natanterahany gouvernemanta ny famelabelarana ny politika akapoben'ny fitondram-panjakana na ny politique générale de l'État rehefa samy milazalaza ny antony samihafa ireo solom-bavambahoaka. Tsy lahady zany Andriamatoa filoha tsika solom-bavambahoaka mitondra ny fiaim-vahoaka tsika fanerasera vahoaka tsika manday vahoaka isika ka sapotsy lahady aminay tsy tokony hivorina mihitsy ka garaka zay mahita nyty le hoe asapotsy tsatsava dehibe itya fanoloran'ny premier ministre ny programme lasany zay voalohany marina fa hoe raha ivolanao amin'ny angretraretra kely zany fa azo atao andavanandro mihitsy zany Andriamatoa filoha ka zay milaza hoe ny azoma ny asabotsy ny alahady ny alatsinainy dia tokony tsy vorina fa manomboka ny talata lahabia lakamisy. Ny ahafahan'ny premier ministre sy gouvernemanta mitondra ny programme anasiny eto amin'ny anteny miram-pirenena ka tokony hovitaina alohan'ny lahady zany ty zavatra ty fa ny fanontaniako hoe misy antony manokana ve ny tsy anaovana azy rampitso voma zay zany ny Andriamatoa filoha ny fanontaniana. Taorian'ny fanazavana nentin'ny Tsikelny Akina Ernest solon-tenan'ny gouvernemanta dia tapaka fa raha ampitso fa 7 volana may no amelabelatra izany politika akapoben'ny fitondram-panjakana izany ny prime ministre sy ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta. Raha ny tena marina moa ny parlementa no nangataka hoe atao zoma fa efa nandray fanapahan-kevitra mihitsy ny prime ministre fa atao amin'ny zoma amin'ny telo fanolorana ny politique générale de l'État io. Izy moa tsy tena misy zavatra manahirana fa tsy maintsy hojerevan'ny gouvernemanta ny vondron-kely rehetra afaka manao ny fanarenana eto amin'ny firenena ka ny fijerevana an'ireo vondron-kely rehetra io zany dia somary ilana fotoana ihany nandrafetana politika ny gouvernemanta io fa kosany tsy maintsy arahana ny lalàna arahana ny lalam-panorenana izay milaza fa 30 andro farafahatarana ny fanendrenan'ny prime ministre no hanolorana an'io dia tsy maintsy manatanteraka izay ny gouvernemanta. Ho an'ireo solom-bavambahoaka kosa dia etaetan'izy ireo ny fampitarafana ny fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana ary ny fanarenana ny fiainam-bahoaka izany politika akapoben'ny fitondram-panjakana izany. Ny politika akapoben'ny gouvernement zany no andrasan'ny solom-bavambahoaka indrindra moa zahay ao amin'ny VPMMM dia mikasika ny fanarenana ny farim-piainana vahoaka malagasy izany hoe ny politika sosialy zay voalohany indrindra. Manaraka an'izay ny milafiny ny filaminana ny insécurité mampikaikaika ny Madagasikara manontolo ny asan-dahalo ny tsy filaminana io zany tokony atao vain-doha raha mihitsy mba ahafahan'ny vahoaka miaina ahafahan'ny vahoaka manao ny asany andavanandro ary farany zany dia ny lafiny toe-karena izay hoe ahoana ny ahafahana mamoronasa ho an'ny tanora malagasy satria tao anatin'ny crise zay niainantsika tao anatin'ny 5 taona dia betsaka ireo orinasa afaka aby mikatona ka mila jerena akaiky reny mba hialana amin'ny tanora amin'ireny manao zavatra tsy tokony atao. Zay zany lahara-pamena araka ny fomba fijeriko fa ny gouvernemanta moa matoa napetraka eo dia manana ny paikady izy hiadina amin'izany mba ahafana manarina malaky ny toe-karena eto amin'ny firenena.
raha ampitso izany no ahafahan'ny solombavambahoaka sy ny vahoaka malagasy manontolo mahalala ny fomba hitondran'ny governemanta Kolo Roger ny toetra rahampirenena eto Madagasikara.